tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekilizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Nitsangako velona aho ka tafarika aminao indray, fa nomba ahy ny tananao, mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Aleluia. Ankafaliagna ankaravoagna no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo vediaby tratran'izao alahady ny paka izao, izay alahady ankalazantsika ny nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velogno avy eo agnivon'ny maty. Koa amin'izao alahady ny paka izao dia vaky tenitelo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika, izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray amandrenitsika. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. No ny tonga tany Césarée i Pierre tao an-tragnon'ny Cornel, dia ny lohabava hoe: fantatrareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodea manontolo, nanomboka tany Galilée, tao reny batemo nitorian'i Joany, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa hatraizatraiza, nahasitrana izay rehetra azony demony, satria nomba azy Andriamanitra. Ary izahay no vavolombelony zavatra rehetra nataony tany amin'ny tany Jody sy tany Jerosalema. Dia novonona izy, nahantony tamin'ny azo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, sady nasehony miharihary, tsy tamin'ny olona rehetra, fa tamin'ny vavolombelona efa voatendrin'Andriamanitra rahateo, dia taminay, izay niara nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangako velona izy. Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa manambara fa amin'ny anarany no azahoan'izay mino azy famelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Tunatsipini panorjanga Nui Nunalaina natao feisuru Niva Tunatsipini panorjanga De Kristi Tumpandemancha Adore tuavo vazzara e tu Comanda di segni ti chiamane Adore Israele riffiana cavine Comanda di segni ti chiamani Adore Arona riffiana cavia Comanda di segni ti chiamane Adore Mattau ciambu asitupwe Comanda di segni ti chiamani Repaurinda runiato ne tu Cayendo ridendo alla laine Ai di tu bucatisi aique Si misse a famano i giai Niva Tunatsipini panorjana Lui Nunalaina natao feisuru Niva Tunatsipini panorjana De Kristi Tumpandemancha Famomba di tumpo si manampiano Kadini chiudi favaruke Aleu re mi feffia mi tupo Usai re mi feffia manulula Aleu kutuku re mi feffia mi tupo Usai aminulu mayere Unzi na maka fakina ulavo Katunga na munziani tuku Ai tu baheri tu mansi si tupo Nanekyu pamunzinia Akwe Yubi si palya fatapa munzena Nianza wachanu ni marina Niva Tunatsipini panorjana Lui Nunalaina natao feisuru Niva Tunatsipini panorjana De Kristi Tumpandemancha Natsutrani tumpuni tana kavana Natsutrani anampajanyerine Himba mukelu natsimba ufatya Ianza na tona de manica Nitsamba imafi kukuishitu Kinanza tsifuni ufa ate Wanbarabara nifaha marine Ikira kisautani tupu Fayetu tukun barabara nitu Imari na nungi di jamige Sorak yanang famia inwari tupo Nanaiku pamunzini aju Viva Tunatsipini panorjana Lui Nunalaina natao feisuru Niva Tunatsipini panorjana De Kristi Tumpandemancha Ni vatu na tsipini panoritraha Nuhindu natao feisuru Sani luasa na taonizi tumpwe Nagagani masumiteri Saure no andro na taonizi tuhu Iravu ni faliane Avari tumpu tungava hamunze Tungava nume pandeshela Arani tupu nui tsufa na raha Jetunga mishewa na jehane Tsufi na iranu tukuya na rewe Nihuya tochani litungu Niva Tuna
tunatsimpiny mpanolotrana noinonoy tonalaina natao faisono ny vato niva tunatsimpiny mpanolotrana de Kristi tompo Andriamanitra fa tena andriamanitra ilay tompontsika avy milahara mitansapakaso tompo andriamanitra isarako anazy ataonga tsoavo fa tsara ny tompo ataonga tsoavo ny ray zay ny zanaka sy ny fanahy mpakahery ny tunatsimpiny mpanolotrana noy tonalaina natao faisono ny vato niva tunatsimpiny mpanolotrana de Kristi tompo Andriamanitra vaky teny masiny faharoe taratasy ny masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havagna, raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra ny ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho. Ny zavatra ny ambony no ankafizo fa haza ny zavatry ny lanitra. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i Kristy izay fiainantsika, vao iara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Ombantsika mianakavana ny Tompo tanteraka tokoa izany evanjely masiny soatany masinda Joany voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro roso mbola maizikiziky Maria Madelena nandeha tany am-pasina, nahita izy fa efa-tsy amin'ny plasiny ny vato namodignany fasana. Roso izy ny lomay nandeha tany amin'ny Simona Piera sy ilay mpianatra malalan'i Jesoa nivolagna tamindreo karaty. Nalain'olo tao am-pasina ny Tompo ka tsy hainay ny tany namitrandro izy. Roso koa i Piera sy ilay mpianatra raiky io nandeha tany am-pasina niaraka ny lomay ireo relahy, kanefa nandeha malakilaky koa ilay mpianatra raiky satria izy no tonga talohan'ny Piera tany. Niondrika izy ary nahita ny lamba nipetraka teo kanefa ndraiky izy tsy niditra. No nitonga kosa i Piera nagnarakaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nahita ny lamba nipetraka teo. Avy eo ilay lamba nagnasarongana ny lohany. Tsy niara nipetraka tamin'ny lamba fa ny olongo nitokana tamin'ny sisiny tary. Avy eo niditra koa ilay mpianatra izay navy talohan'ny Piera teo amin'ny fasina. Nahita izy ka nino. Fa mbola tsy indiky haindrobaka ny soratra masiny tamin'izy igny ny volagna fa tsy maintsy hitsangako velogno i Jesoa. Izany ary ny teny Tompo dia ny ho anao ry Kristy.
ry kristianina ava malala, ankafaliana, ankaravona tokoa no anolorako ny fiarabana sy ny firaresoa omba sodrano ho ansika olo raika jiaby frately tuty amin'izao paka 2024 izao. Sy miambamba aho fa tena paka manokana ity paka ty satria rahatsika mianakavy olo raika jiaby fianakaviam-benjangahary midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fankalazana ny Kristy tafasangako velona, ary izy nandresy ny fahafatesana namoa ny varavarana idiratsika ao amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra, ary indrindra ny anambarasika amin'ny feo manakoako fa izy nandresy ny rasy fandresena ny rasy ary matoky sikary fa anisan'ny rasy resin'ny Jesoa ity korontana virus ty. Paka fandalovana araky naverimberitsika matetika nandritra ny karemy fiomanana ny paka, ary paka fandalovana nantrateritsika tamin'ny omaly alina tamin'ny feretatory, ady sady dia tokoa ny fiainana, ady amin'ny rasy de ny fahotana manapotika mandrava ny fiainansika, ary indrindra tia rety mandoza niteraka korontana maro amin'ny fiainansika izao, ravarava ny fiainansika, sakanana ny lalana etseroa sy afana mamangy, atao ny distansy isan-karazany, ferovana reny fa manambara fikorotanana kosa nefa anisan'ireo rasy niritsika potika tokoa ity korontana virus ty, ary ady sady dio asika ka dia ihany koa makany amin'ny fiainana, anovasika depart vaovao, fiangana vaovao miaraka amin'ny Kristy zay nandresy ka mitondra atsika amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra. Tonga tokoa ity ny fotoana, ary izao no anambarasika azy nandresy tamin'ny ady tokoa Kristy, ary de ny voa zao ny varavaran'ny lanitra ho asika, ho ny voa ny varavaran'ny lanitra ho isika, ny irasika niara-maty tamin'ny Kristy sika amin'ny fahotana, ka matoky fa miara-mitsangana aminy koa amin'ny fandresenany rasy miditra amin'ny fiainam-baovao tokoa isika. Fotoam-pahasoavana lehibe tokoa izao paka izao, satria tena ivo ny maha EOV missionnaire tabernacle velona antsika, ahatonga atsika aux génération de baptiseurs taranaka mpanorina miaraka amin'ny Kristy mpampiavana, ka sisony elanelana fa izy no tetezana mampiombona antsika, izy no mpanelanelana antsika, izy no mpampiavana, andro pasoavana ho asika tokoa, ary izao andro zao manorina ny fifandraisana vaovao ao amin'ny Kristy tokoa, ary tsika izao eo anivon'ny tontolo iainantsika araky ny fampianarana ao amin'ny annexe 2 manomboka amin'izao paka izao miaraka amin'ny Kristy fihavanana, ka zary olo raika tsika ziaby hoy ny papa amin'ny fampianarana nomeny atsika, ka mametraka fifandraisana mitondra amin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana, satria araka ny fampianarana naverina dia nentin'ny fanahy masina, nentan'ny fanahy masina isika ka nyroso amin'ny fivampenitra mahery vaika ara-pitondratena, changement radical de comportement zay vokatry ny safidy namafisika tamin'ny fanavozana ny toky tamin'ny batemy. Olom-baovao tokoa ary tsika zao ka mitoetra ao amin'ny Kristy sy toerany, ka manatena ary matoky fa amokatra be ary ho feno afaliana, satria ao anatin'ny fiadanana sy ilay fiadanana omeny zao tontolo zao zay mitondra amin'ny fahadisoam-panantenana, satria korontana sy ady ary fifanenjena ny vokatry n'izay fiadanana omeny zao tontolo zao zay, satria erisetra no entina mampanjaka azy, ka noho izany
sy afaka hitondra amin'izay fiadanana marina izay fa ny fiadanan'i Kristy nandresan'izany rehetra izany no manenika ny fosika ankehitriny. Io fiadanana io no fampizarasika amin'izao fankalazana manetriketrika ny Paka izao. Io fiadanana io no fampirabahasika sy fanaovasika firarisoa amin'izao Paka izao. Vaovao mahafaly ifampizarasika izany. Velona marina tokoa i Kristy nandresy ny faratampony amin'ny rasy rehetra izy, dia sy hinona fa ny fahafatesana ka noho izany matoky isika fa raha miaraka aminy koa dia andresany ty rasy izay tady anapotika ny fiainansika ity. Nandresy niaraka aminy tokoa isika ka mitondra sika tanteraka amin'ny fiainan-baovao, ary zay lay départ vaovao irisika, ary zany ny tena dikany alleluia iraina sy ankalazaitsika. Ny alleluia dia midika fanomezam-boninahitra ary fiderana an'Andriamanitra, manambara hafaliana sy haravona. Ka raha misy faniriana lalina amin'izao Paka izao ary zaraina amintsika menakavy, dia lay hafaliana ao anaty manambara fandresena ary mitondra amin'ny tena fiadanana marina. Ka enganie ho feno alleluia ny fiainansika manontolo, ary aza misalasala mizara ny alleluia amin'ireo manodidina sika mba ho feno alleluia amin'izao andro sarotra izao ny fiainansika manontolo. Sy nofinofy izany satria i Kristy nandresy, ary zany no Paka ho ansika. Paka hitondra fiadanana ho ansika tokoa, ary Paka manokana ho ansika ho isika teo. Izao Paka 224 izao, satria miatrika izao arety mandoza sy vokadrasiny maro lafo isika ka mikorotana ny fiainansika ary feno tebiteby ao anatin'izany anefa nompollohitra ny fahazavan'i Kristy sy ny fanantenana lay rano velona hoy ny Papa. Ka izany no mahatonga asika anao zao départ vaovao zao, sy départ zéro araky ny sangisangy ataon'olona, fa départ vaovao satria fo vaovao araky ny nambarasika tamin'ny omaly, araky nambarany Ezekela mpaminany, ka iroso ivelona ny maha zanak'Andriamanitra sika isika. Na Andriamanitra azy araky nambaratsika matetika sy nanao départ zéro raha namonjy asika, fa naniraka ny zanany ho tonga olombelona, ary ao anatin'izay maha olombelona izay no nanonjeny ansika, ary dia izay olombelona izay koa novonjeny, ary izay no tamin'ny ainy nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana ny sangako velona namerina amin'ny lony ny zavatra rehetra, na dia miasa mafy azany demony hitasika izany amin'ity korontana virus ity, dia matoky isika fa raha mifikitra amin'ny Kristy tokoa ka miroso ny diatsika amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy, dia oeo ve missionnaire tokoa isika vita batemy ka iraina tabernakla velona eo anivon'izao tontolo izao. Misy evanjely 3 atolotry ny eglizy vakina amin'izao andro ny Paka izao, iray amin'ny maraina, iray amin'ny atoandro, ary ny ray amin'ny hariva. Ny evanjely ny Masindaha Luka no vakina amin'ny hariva, lay tantaran'ireo mpianatra teo Emaosy. Ka amin'izao kosa nefa dia ny evanjely ny Masindaha Zoany ny tiako ifampizarana amintsika sy arahasika hideran'Andriamanitra amin'izao fankalazana ny Paka izao. Mitantara ny zavanitranga tamin'ny voalohan'ny herinandro, dia ny Alahady ny evangelista tia miasongadina mako fa io andro voalohan'ny herinandro io dia manambara ny fahariana vaovao vokatry ny Paka, sy hoe resy ny sabata sanatria izany, fa io kosa no mampiditra sika amin'ny nouveau départ, ary mbola manambara ihany koa fa sy départ zéro ny fahariana vaovao ny Paka, fa fidirana amin'ny fiainam-baovao entin'izay fa Kristy nandresy ny rasy izay, sy hoe rasy sanatria ny fahariana sy ny fanorenana teo aloha, fa noho ny fahotana dia hitasika ny vokany. Ka lavo isika ka resy tamin'ny fakapanahy. I Kristy kosa nefa niady
ka nandresy ary tanteraka ny fandreseny hita amin'izy ny sangako velona. Izany no mahatonga asika mankalaza ny alahady satria manambara ny fiainam-baovao andro ny tompo ary dia manambara n'izay fahariana vaovao zay. Nandeha tany Ampasana i Maria Madeleine tamin'ny andro voalohan'ny herinandro, manambara haizina sy fahafatesana ny fasana, zany hoe manambara ny fahotana zay manapotika ny fiainatsika. Sy nahita ny fatin'i Jesosy i Maria Madeleine ka lasa ny azakazaka ny Anson Pierre sy Joany, zay lasa niaraka tamin'izay koa namonjy ny fasana. Izany de tandindo ny fiainatsika manontolo ao anatin'ny fizaliana, ao anatin'ny fahoriana, ary de zay ny iainasika zao ny voilikilika Yesu seroa sika mipelipelika Yesu seroa tsy hitany atao. Manatona ny Pierre i Maria Madeleine, nanatona ny Joany, ary dia izy ireo nanambara ny fasana foana, lay fasana milaza miara-mahita isika miatrika izao arety mandoza izao, fa miorokoditra tokoa isika araka ny voalaza teo, mahita ireo fianakaviana sy mahafaka mandevina azy, mahavozy isika satria sy afaka mifamangisony, mahavozy sotratry ny ty aretina ty, sy azo sika andosirana ny fiainany sy zarizary, fa avy amin'io no mitondra amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Ary de zay no ny banjininy ireo apôstôly nanaiky levina i Kristy fa sy nanaiky olo tao Ampasana, manambara zavadalina izany ary sy ho sapasika izany raha sy amin'ny finoana. Ny finoana masom-pinoana no asa-pahanan'izay, ary zay no niseho tamin'io andro voalohan'io raha niazakazaka i Pierre sy Joany, ka nahita fa sy ao isony Jesosy raha ny marina izany dia nandevina ny rasy rehetra Jesosy ary ny rasy faratampony isika de ny fahafatesana. Ka rehefa levina tao io dia nitsangako velona izy, nandeha tany ary ireo mpianatra ka nahita ary neno. Ary zay koa nooka abaribarisika amin'izao andro ny paka izao, aoka isika mahita ny asan'Andriamanitra ka mino. Oka ho fampianaranao isika ny nataon'ny Pierre sy Joany. Marina fa sy nahita amin'ny mason'izao tontolo zao izy ireo, satria raha izany de sy nahita naovinanao vina ny fahasoavany fisanganako velona, fa amin'ny masom-pinoana no nijereny an'izay. Ary zay koa ny sy maintsy ijeresika sy ankalazasika an'izao paka izao. Aoka ho entan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika ka ireidrehitra ny fosika tahaka n'ireo mpianatra nahita ny fasana foana, tahaka n'ireo mpianatry ny Emaosy zay nifanozo tamin'ny Jesosy, nitrotra tamin'ny Jesosy, ka Jesosy nivofy ny soratra masina taminy, ka engany isika isaky ny mitandre miaino ny tenin'Andriamanitra dia mba hifanozo amin'ny Jesosy ka hosokafany masosika, ka ahitany Jesosy fa indrindra moa amin'ny Eukaristia. Ary oko sapasika raha matadidy ny tantaran'ny mpianatry ny Emaosy sika, fa teo ampamakinany mofo de nisokatra hoy ny evangelista ny masony, nefa i Jesosy sy teo isony zavatra mampitolagaga izany. Nandritra ny fotoana manontolo sy miaraka amin'ny Jesosy izy ireo, nefa sy nahitany Jesosy, kanefa kosa rehefa sy eo Jesosy dia nahitany Jesosy izy. Ary zay zany ny fiainatsika izao, masom-pinoana no entiny etrehasika ny fahasoavany fisanganako velona, ka na de eo aza ny fahoriana sy ny fizaliana dia afaka mandresy an'izany rehetra izany izy. Niazakazaka i Pierre sy Joany nanambaran'izay vaovao mafaly zay tamin'ireo rahalany. Ry kristianina hava malala, raha misy ary firarisoa tisika tao am'izao sy vavaka tao sika miaraka am'izao paka izao,
paka manokana isika etresika ny tia arety mandoza mandripaka ny fiainansika ity dia aoka hitalao amin'Andriamanitra isika amin'izao vavaka ataosika mipaka izao mba anana an'izay masom-pinoana izay isika ka isokatra ny sofim-pinoansika isokatra ny koa ny fosika ka ahay ifampisimbana ifanasoa ikasaka ny soiombonana isika ka amin'izay anorina n'izay ETA Eglizy Tranobe an'Andriamanitra ka zary eo ve missionnaire tokoa isika tabernakla velona eo anivon'izao tontolo izao fa mila izany tokoa izao tontolo izao zay very fanahy mbola velona isika mivonona ary isika eo ve missionnaire anao tahaka ireo apôstôly ao amin'ny vakiteny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly entan'ny fanahy masina izy ireo ka say nanambara fa nisangako velona tokoa i Kristy engany isika ho tahaka azy ireo izoro ho vavolombelona anambara eo anivon'izao tontolo izao zay very fanahy mbola velona isika very repère ho isika fa i Kristy tena andresy tokoa ary nandresy ny rasy ary zany no ilain'izao tontolo izao vavolombelona fa sy mpitoroteny na resaka ambony vavahady no tadiavin'izao tontolo izao mieny mpitoroteny ny olona eo anivon'izao tontolo izao hoy ny papa masinday Paul fahenina satria vavolombelona ilay mpitoroteny izany hoe sy manao kobaka ambava fa hita amin'ny fiainany izay lazainy izany no nataony Lucien Bosvoasoa izany no nataony i Lucien Bosvoasoa nataony Victoire Rasomanarivo nataony nireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy mila vavolombelona zao andro sika izao vavolombelona mitondra fanantenana satria maro ny zavatra mandiso fanantenana sika mila vavolombelona manambara afaliana tena marina amin'izao andro ianasika izao izany no hitantaratra tamin'ny Lucien Bosvoasoa fantatra sika ny anaram-bositra ny mena azy rabe fihavana ilay sy miala sikilava tamin'ireo olo sambatra ary zay ihany koa ny hitasika tamin'ireo olo sambatra sy olo-masina malagasy afaliana avy ao anaty ka mipololoatra ety ivelany ka sapan'ireo mpiarabelona fa tanteraka tokoa ny teny nataon'ny Kristy isaky ny isaky ny mifanozo amin'ny mpianatra izy amin'izao fotoanany paka izao de milaza izy hoe omba nareo aneny fiadanana io ny fifampiriaban'ny kristianina manambara fa na de eo aza ny zava-misy vokatry ny korontana asan'ny demony de matoky sika fa raha miaraka amin'ny Kristy nandresy dia afaka mizara fiadanana eo anivon'ireo mpiarabelona amsika engany ho maro isika ny ho vavolombelona mizara izany fiadanana izany hiaro ny fahamarinana ary dia izoro ho amin'ny marina tokoa izara ny fifankatiavana satria izany no mitondra amin'ny fihavanana marina ary dia mitondra amin'ny fiadanana koa ny vakiteny faharoa mitantara ny fanorenana ny Eukaristia ka i Kristy no mofo sy misy lan'ny vai izany hoe manambara ny fandalovana niala tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ka miditra amin'ny tany nampanantenana izany no paka ho ansika niala amin'ny fiainana tsy zarizary mirehefarehefa amin'ny tany de mandray ny mofo sy misy lan'ny vai izany hoe sy misy faharasiana intsony fa mofo vaovao mandrakariva ary sy mety simba mandrakizay de sy iza fa i Kristy sy fantatrareo anga fa lal'ny vai kely foana de mampimbonaka ny vongan-drafaninina manontolo esory ny lal'ny vai hela hoy Masindaha-Paoly mba ho vongana vaovao ianareo sady efa voavono i Kristy zay paka ho ansika ka okarisika ankalazany fety sy amin'ny lal'ny vai ela na amin'ny lal'ny vai paharasiana amandolo-po
fa amofo sy misy lany vai dia ny fahadiovam-po amampahamarinana izany. Izany no vokatra antena isika amin'izao paka izao ry kristianina havana, ary ampandoliana tokoa nongatasika ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho fo vaovao ary ao anatin'ny fahamarinana no ankalazansika n'izao paka izao, araky ny voalazan'ny masinda Paoly io, engane ho lavitra sika ny lan'ny vai efa lo ny avinavina, lo ny fialonana, lo ny fahamarinana, lo ny fitiavatena, fa mba fo vaovao ao anatin'ny fahamarinana no entsika miatrika n'izao départ vaovao izao araky ny averimberisika, ka am'izay dia OEOV missionnaire tabernacle velona tokoa ho feny fitiavana ny fanompona, ho feny lany vai ny fikatroana, ho feny lany vai ny fitiavam-bavaka, ho feny lany vai ny fahafoizana sy ny fanompona, ho feny lany vai ny fandresana antanana, ary lany vai ny fandelina mpinona, ka tena ho départ tokoa izany no taranaka mpanorona génération de baptiseurs, ka OEOV mandray atanana amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka, amin'ny alalan'ny fandaliana mpinona, amin'ny alalan'ny firotsahana amin'ny fikambanana masina, ary eglizy olona velona tokoa isika amin'ny alalan'ny fifanompoana, fa indrindra manompo an'ireo madinika manodidina asika, ka ampanjaka sy hiaro ny rariny sy ny hisiny, ampanjaka ny fifankatiavana amin'ny fitiavanamana marina, amin'ny firotsahana amin'ny vomiera sosialy, anompoasika ny eglizy olona velona, andray atanana ara-panahy, ara-saina, ara-nofo tahaka ny tokoa ny eglizy sika, ho vonina fohy ny fiainatsika manontolo tahaka ny Lucien Botovasoa, ho vavolombelona ary anana faharetana hatramin'ny farany amin'ny fizorosika ho vavolombelona, anana fitiavam-bavaka tahaka ny Lucien Botovasoa, ho vonina mandrakariva ivelona ny finosika. Miarahaba sy mirary soa asika olo raika ziaby, ary mitalao ny an'Andriamanitra mba handrosaka ny sodraniny amintsika sy rairay avy amin'izao paka izao, ho paka tokoa ny fiainasika, ka ho feno aleloia, ho départ vaovao amin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana, vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra, ka hikasaka mandrakariva ny sohombonana, ka zary olo raika tokoa isika ziaby, ho fratelli tutti, mitoera ary ao amin'ny Kristy, ary izy toetra amintsika sy kiraikiraiky, amin'izay dia amokatra be ny fiainatsika. Ombantsika mianakavy tokoa ny fiadanan'ny tompo, ary izy ny isimina sy isodrano ansika, izy lay mahefa ny zavatra rehetra, ray zanaka sy fanahy masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itroatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itroatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.